io filan-kevitra ministre io filan-kevitra ny gouvernement io dia misy enregistrement zany hoe voatanao daholo ny teny nataon'ny olona tsirairay avy sy mifetsiky ny olona tsirairay avy fetsika angamba mety hita tsisy caméra ao fa ny teny nataon'ny tsirairay avy mandritra ny filan-kevitry ny gouvernement sy ministre tokony hijanona ho tantara amin'ny Madagasikara reny ary tokony ho hajaina satria eo no ahafantarana marina hoe iza ny nanapa-kevitra iza ny tena mpapirisika ary mety ahita zavatra mahafinaritra tsika vahoaka malagasy fa nisy nampirisika mihitsy zany le hoe ndao atao le trafika na Bois de Rose ve sanatria tsy hanonona olona fa zay ny lazaiko hoe ho hita ao na amin'ny lafiny Bois de Rose io na repirenena na fitantanam-pirenena amin'ny ankapobeny fa magaga moa tsisy mampiasa izy io na tsisy mijery fa tokony isy lalàna ary za dia isany aloha voalohany indrindra raha lany filoham-pirenena dia isany mangataka mihitsy ary tady manam-pahaizana ny ampiasa sy eno ary amoaka ho tantaran'ity firenena ity ny zavatra voalaza rehetrarehetra eo